Jibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Miankina amin'ny famoahany avy eo anivon'ny OMH na ny Office Malgache des Hydrocarbures ny structure de prix ny vahaolana amin'ny fametrahana ny fiakaran'ny vidin-tsoloka eto Madagasikara raha ny faneho-kevitry ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabar androany. Raha toa ka nanambara ny fanjakana fa tsy azo ialana ny fampiakarana ny vidin-tsoloka io, tsy mifanaraka amin'izay ny vidin'ny barillan'ny pétrole Brent eo amin'ny tsena raisam-pirenena no jerena, ity faran'izay nidina hatrany ny vidiny. Nanao fanambarana lehibe ny mpampanoavana fa tahiry tsara nalaina nandritra ny fiboany ny nisy nanaparitaka manerana ny tambazotra tseraseriana fa tsy miatra intsony amin'izao fotoana izao. Omaly hita rinaka ny sarin'ny peta-drindrina izay voalaza etsy ambony ny mpanao gazety raha nidina teny an-toerana ary nisy nanala izany tamin'ity androany ity. Teo alohan'ny vavahady ny hôpital CHUJRA, ireo mpianatra mpitsabo mpizadra rano nanao hetsika fitakiana androany. Raha ny fanazavana, tsy afaka niditra atao amin'ny tokotany hôpitaly ireto farany, raha ny kasany hanao hetsika fitakiana ny fisondrotan-karama. Nafana noho ny fisalasalana ireo vavolombelona mikasika ny raharaha Kevin atao ry ny fitoriana natao azy ireo araka ny didina avoaka amin'ny fitsarana androany. Tsy mbola afa-po tamin'ny didiny voaka kosa ireo fianakavian'i Kevin. Ary farany any Frantsa, natratra 4,4 ireo tranga vaovao mikasika ny valan'aretina Covid-19 tanatin'ny 420 ora. Manoloana io, ny antsony ponina ireo tompon'andraikitra ny toerana hanaja ny fepetra sakana hisorohana ny fipariahan'ny valan'aretina Covid-19. Ny andindindreo avy hatrany. Tonga klasy Tokova faly miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao ary manasanao naraka izany hatramin'ny farany. Araka ny hitantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia miankina amin'ny famoahany avy eo anivon'ny OMH na ny Office Malgache des Hydrocarbures ny structure de prix ny vahaolana amin'ny fametrahana ny fiakaran'ny vidin-tsoloka eto Madagasikara raha ny faneho-kevitry ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabar androany. Raha toa ka nanambara ny fanjakana fa tsy azo ialana ny fampiakarana ny vidin-tsoloka io, tsy mifanaraka amin'izay ny vidin'ny barillan'ny pétrole Brent eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ity faran'izay nidina hatrany ny vidiny. Fanadidina entiny Abraham Randriamanana. Hiatra amin'ity volana Jolay ity ny fampiakarana ny vidin-tsoloka eto Madagasikara raha ny vinavinan'ny fanjakana. Hatramin'ny androany, tsy nisy famoahana ny vokatry ny fifampiresahana teo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ireo mpandraharaha ara-tsoloka mikasika ny fiakaran'ny vidin-tsoloka, izay tsy azo idivirana manoloana ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, toy ny ady any Ukraine raha nanambaran'ny mpandinika fiarahamonina Paul Rabar. Ny fiankaran'ny vidin-tsoloka izay hiatraika amin'ny vidin'ireo entana ary tokony hijerena vahaolana. Raha raisiko fotsiny ny vidin'ny solika any Europa efa manakaikikaiky ny 2 euros entre 1,50 et 1,90 da tovy en arrière zany dia hitanareo fa tantara sy lazahadanao atsika. Dikan'izay zany sarotra foana ny zavatra miandro ny fanjakana satria tsika tsy mbola mpamokatra solika. Ny adihevitra mety miseho any ambadika any dia hoe hiakatra 100% so 10% so 20% so 30%. Efa bokatrosanga izao ny fanjakana amin'ilay fampiakarana eo satria ny olona tsy maintsy mangataka hoe zao ny valeran'io, zavatra vidinao 100 francs ve dia amidinao 80 francs. Ny solution zany dia zavatra anankiroa, mametraka filet de sécurité ho an'ireo olona tena sahirana. Solution anankiray zao zay filet de sécurité. Fa ny tena solution à long terme dia tsotra ihany, tsy maintsy matanjaka ny volana ariary. Mila manana politique monétaire mampatanjaka an'izay tsika. Etsy ankilany,
Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainam-ponina ankehitriny ny fepetrana avoakany avy ao anivon'ny OMH na ny Office Malgache des Hydrocarbures mikasika ny fandraharana ny vidin'ny solika amin'ny bidon lehibe na mihoatra ny 5 litatra raha nambarany ity sosiology ity. Miankina amin'ny fampahafantarana ny structure de prix ny ahafahan'ny fanjakana sy ny mpandrahara ara-tsolika mametraka ny maritra iraisana amin'ny fametrahana ny vidin-tsolika. Tsy malala Madagasikara ny directeur ny OMH. Zana eria mantasoa fotsiny ara tsisy station d'essence dia ny amin'ny épicerie mividy essence rehefa mandeha off-road amin'ny moto. Ny station d'essence zany ange vitsy era Madagasikara. Ny station d'essence any amin'ny toerana be mpandalo normal ny azy business ny azy. Fa any amin'ny toerana tsisy mpandalo vitsivitsy ny mpandalo nefa any ambanivohitra tany lavitra andrina ampiasa an'ilay ihany. Fony izay tao anaty gouvernement tany efa nangataka hoe avohay ny structure de prix. Efa 10 taona zao tsy membre ny gouvernement intsony mbola tsy malala ny structure de prix. Misy malala an'izany vetsika. Tamin'ny privatisation tamin'ny 96 tany hoany ny garantir ny fanjakana malagasy une certaine marge. Fantatra ny structure de prix dia minégocier hoe fanjakana mampidina ny taxe dia ny mpanao business koa mieritreritra marge miena. Raha tokany akony olana ara-toekarena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no nambaran'ny fanjakana ho antony tsy maintsy ampiakarana vidin-tsolika eto amintsika. Ankehitriny tsy mifanaraka amin'izay ny zava-misy amin'ny saran'ny vidin-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay. Tato anatin'ny andro vitsy ary nitoy hatramin'ny omaly 5 Jolay 2024 tsy nitsahatra nidina ny vidin'ny baril Brent ny petrola eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Mahatratra manodidina ny 7.5 isanjato io fidinany io raha noharina ny teo aloha. Araka ny vidy mpiseho isan'andro ity ohatra tamin'ny 7 volana Jona 2024 teo, $20 ny barilny petrol Brent. Nidina hatrany io ary taty amin'ny 20 Jona 2024 $20 ny iray barilany. Ny 4 Jolay 2024 nanodidina ny $10 ny iray baril. Omaly 5 Jolay 2024 kosa nitoy nidina ary lasa manodidina ny $7.50. Voalohany tato anatin'ny 2 volana no nilatsahan'ny vidin'ny barilny petrol no lasa latsaky ny $10 io raha ny fanazavana. Ny fiainan'ny fanjifana solika ataon'ireo firenena mpanjifa maro izany no isa miteraka io fiainan'ny vidiny io. Ankoatra izay, mikasika ny raharaha politika miankina amin'ny firaisan-kinan'ny antoko-panohitra ny ahafahan'izy ireo mahompy na tsy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho amin'ny taona 2024 raha ny fanehoan-kevitry Paul Rabary. Raha ohatra ny opposition tsy volona hiaraka fa rehefa hoe hiaraka hivorivory dia miarakaraka eo daholo dia samy manangana groupe ny rehetrarehetra fa tsy uni dia manofy. Ny antony voalohany indrindra dia ny force de frappe pouvoir ngeda be. Zay tao amin'ny HVM ohatrany hoe ahoana ny fiteny azy somary fotsavotsy angamba fa teo amin'ny fitondrana tokony ho izy ny premier tour ny tokony atao deuxième tour. Disy be le stratégie hoe premier tour zany mifampiparitaka eny dia hitambatritsika deuxième tour. Ale voara fa tsisy deuxième tour eo. Fa ny premier tour tsy maintsy ataon'ny opposition deuxième tour. Tsy maintsy eo amin'ny fitondrana mitsangana ny atao mpanohatra mitsangana tonga dia deuxième tour. Andrasana araka izany toka ho voaresaka ary ho tanana ao anatin'ny ady-hevitra mandeha amin'izao fotoana izao sy ny fampitrarahana ny mikasika ny izay vidin-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay nidina izay. Fa izay mikasika n'iny mikasika ilay peta-drindrina mikasika ny fandraisana fitoriana eny amin'ny fampanohavana kosa indray dia nanao fanambarana ny lehibe ny fampanohavana fa tahiry tsara nalaina nandritra ny fiboany ny nisy ny nanaparitaka manerana ny tambazotra tseraseriany fa tsy miatra intsony amin'izao fotoana izao. Omaly hita ry naka ny sary ny peta-drindrina izay voalaza etsy ambony ny mpanao gazety raha nidina teny an-toerana ary nisy ny nanala izany tamin'ity androany ity. Mirana Clara no mitondra ny fanadihadiana. Nilaza nitony mpampanao lalàna fa sary tahiry nalaina nandritry ny fiobona ilay sary peta-drindrina niparitaka manerana ny tambazotra tserasera. Tsy aivina fa hita tao anatin'ny peta-drindrina io ny filazana famerina ny isan'ny fitoriana ho 10 isan'andro. Nanamafy izy fa tsy misy fetra ny isan'ny fitoriana raisina eo amin'ny fampanohavana isan'andro. Mandeha amin'izao zany ty le hitanareo le affichage tamin'ny andron'ny Covid reny dia mety olona nanana tahiry tsara angamba
dia malahelo ngam fa hoe misy tombontsoa very dia mety zay le izy dia navoakany azy le tahiry tsara tany ampelantanany. Tsy araka izay sary tahiry voalaza izay anefa ilay niparitaka tamin'ny tambazotra tserasera Facebook. Nidina tena toerana ny mpanao gazety omaly tamin'ny iray ora atoandro ary nahita ilay peta-drindrina ambarany toy ny mpampanao lalàna ambony. Androany raha niverina teny atoerana vao tsy teo intsony ilay sonia. Fomba fiasanay moa zany tsy dia plainte rery fotsiny no asanay eto fa be da be ny dossier zay vezivezy eto anoloko. Indrindra fa ny plainte zany ny réquisition avy any amin'ireo OPJ reo zany dia niraisiko an-tanana manokana ny sahaniko mihitsy rehefa nisy laminasa vaovao zay napetrakay noho na hoe zany tompona andraikitra voalohany eto dia tsy maintsy mandalo sy mifatako avokoa ny zavatra rehetra mandalo. Mipetraka ary izany ny fanontanianany amin'ny hoe peta-drindrina napetaka nandritra ny fihobiana tokoa ve ilay tazana teny an-toerana sy niparitaka tamin'ny Facebook ka tsy nisy nalala izay hatramin'ny omaly. Raha ny angomba vao natao ihany koa, misy eo anivon'ny fampanohavana ka isan'ny antony mety nahatonga ity fandaminana famerana fandraisana ny isan'ny fitoriana ho folo ity. Lamina izay iandrasana indray ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Fatramin'ny nijoroany Haute Cour de Justice nanomboka ny taona 2024 sy ny navitan'ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny fianianana tetsy amin'ny fitsarana tampony. Tsy mbola nisy ny asa izay nataon'ireo mpikambana ao anatin'izany HCJ izany raha ny fanazavana n'ireo nanontaniana ny ao anivon'ny anteny miram-pirenena radio izay tsy arenesam-peo mahakasika ireo antota taratasy mila andraisana fanapahan-kevitra. Henri Florian. Hita taratra ankehitriny fa mampitavozavoza ny raram-pirenena ny fampiarana ny tany-tandalana sy ny tolérance zéro amin'ny fanenjena ireo mpitondra ambony ho nanao kolikoly avolenta eto amin'ny tany sy ny firenena ny fomba fiasan'ireo solovam-bahoaka ny Madagasikara. Araka ny hita tsy nasian-dresaka tao anatin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana farany teo ny mahakasika ireo antota taratasy miisa 320 izay tokony handraisana fanapahan-kevitra eo anivon'ny fivoriam-be azon'ny besiny maro atrehana. Tsy ivana fa ny volana Jona taona 2024 no efa tafatsangana ity rafitra izay natao hitsara ireo mpitondra ambony ity ary efa tamin'ny volana Aogositra taona 2024 no feno tanteraka ireo mpikambana mandrafitra izany HCJ izany. Manaprofo ny tsy fametrahana olaram-pameany ny ady amin'ny kolikoly ny tsy fiasany ity rafi-pitsarana ity raha ny nambaran'ireo mpamakafaka ara-politika. Izay marina fa tokony hiainga avy eny amin'ny anteny miram-pirenena no mitondra an'izay resaka fametrahana ny fitarana eny anivon'ny Haute Cour de Justice zay. Eo zany ditantsika tsara mihitsy ny hoe tsy fisian'ny tany-tandalana eto amin'ny tany sy firenena. Ny fisian'ny tsy maty manoty ihany koa manoloana an'izay satria anisany antoka ho an'ny fampandroana izany hoe état de droit zany. Anisany antoka ho an'ny fampandroana ny bonne gouvernance zany kanefa hitantsika efa marisarisa zany ilay fitondram-panjakana ny hoe ampiasa na hoe hitondra an'izay raha mety sy ny fanahirana rehetra eo anivon'ny Assemblée nationale dia makany amin'ny Haute Cour de Justice dia hitantsika eo moa fa efa be dia be ny tonga saina ny hoe maninona ny tsy mandray andraikitra ny fitondram-panjakana. Tsy mbola misy ny ilana azy araka izany ity rafi-pitsarana HCJ izay napetraka ity ary andaniana volam-panjakana ihany koa tahaka ireo rafitra rehetra miady amin'ny kolikoly. Tsy nisy ny ninona nataony teo na ny iray ary tsy mbola henontsika ka ny asa ny HCJ zany kanefa ny manahirana raha ohatra ka sehatra ngezabe anankiray zany andaniana volam-panjakana kanefa tsy manao ny ninona. Eto moa zany tsika manana ny Bianco Simpaka izay mbola anisany ihany koa mampametra-panontaniana ny maro hoe natao aniza ny lalàna. Rehefa iza dia miazakazaka be ny zany mpanara-maso ny kolikoly eto amin'ny tany sy firenena zany ny eo anivon'ny fitondram-panjakana na iren'ilay hoe mpiasa-panjakana ambony antony nananganana ny Haute Cour de Justice dia izay hitantsika izay ny hoe marisarisa tanteraka ny fitondram-panjakana hiditra amin'izany atao hoe tany-tandalana izany. Tsy ivana fa azo sokajiana telo mazava ireo antota taratasy miisa 320 voaray ny komisiona misahana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo na ny commission de mise en accusation eny anivon'ny anteny miram-pirenena. Antota taratasy fitoriana izay mahavoasarimbotra tompona ndraiky mpanjakana ambony nanomboka tany amin'ny fotoana ny teteza miditra hatramin'ny teo aloha raha ny fanazavana azo. Mipetraka ny fanontaniana tsy laharam-pameana ve ny fanenjena ireo tandroka mpanao kolikoly
sainona marina no tanjona tian'ireo solavim-boaka ho apetraka. Any amin'ny fotoam-pivoriana manaraka eo anivon'ny anteny meram-pirenena indray araka izany no andrasana ny toy ny raharaha. Fa tsy nitsahantotongana ny zony fiarovana tao anatin'izay 5-20 taona nijoroany ho lavitry ny mpisolo vavy izay, niena ihany koa ny fanomezan'ny fanjakana ny fandimby ny asin'ny fitsarana. Zo fototry ny olom-pirenena no voahitsakitsaka manoloan'izany ka anairan'ny fiaflohan'ny ho lavitry ny mpisolo vavy ireo tompon'andraikitra isan-tokony. Fanadihadiana entiny Onina Saina. Tahaka ny toe-karena ihany no toerana misy ny fitsarana eto Madagasikara ho ny filohan'ny ho lavitry ny mpisolo vavy tsy nitsahantotongana sy ny endanja. Ity ho lavitra ity izay neny ireo zava-niseho rehetra teto amin'ny firenena hatramin'ny niforonany taona 7 araka izany tao anatin'ny vanim-potoana ny fanjanahantany ny toy mandraka ankehitriny. Ihany totongana ny fisitrahana ny zony fiarovana hafa izy tamin'ny andron'ny repoblika voalohany hafa izy amintsika miresaka zao. Tamin'ny rentrée solennelle ny ho lavitra mpisolo vavy tamin'ny voaingana kely zay mbola ataoko hoe raha misy de misy angamba zay raha ivolana nanasa izahay solotena mpanjakana de tena solotena marina ny tonga tao fa tsy le tena hoe mpanafaka fa solotena n'le mpanafaka. Raisiko nefa tamin'ny repoblika voalohany ohatra zao tamin'ny 3 nisy rentrée solennelle ohatra zay dia tonga tao ny filohan'ny repoblika, ny filoha lefitry ny repoblika, ny filohan'ny antenimiera anankiroa, ministra ny fitsarana ary ministra maromaro eo amin'ny fitondrana. Zay zany de efa ahitanao hoe tamin'ny repoblika voalohany na nisy lanjany be izany zony fiarovana zany. Le izy tsy hoe tsikera fetsikera ho atao amin'ny fitondrana fa antsoavo no atao hoe ny zony fiarovana, zony tsirairay io mila tandrovana. Araka izany feno 5-20 taona amin'ity taona ity ny ho lavitra ny mpisolo vava eto Madagasikara. Tao anatin'izay taona maro ny fandimby izay tsy niditra tao anatin'ny raharaha politika ny ho lavitra raha ny fanazahoana. Raha ohatra raisitsika tamin'ny fanjanahantany dia tsy nanao politika ihany koa ny ho lavitra ny mpisolo vava satria raha ohatra zao tamin'ireny raharahany 7-7 ireny dia misy mpisolo vava teratany frantsay miaro andreo mahery fo-pirenena izay nenjehana tena nivon'ny tribonaly ary misy arany lalana eto Antananarivo mitondra ny anarana mpisolo vava teratany frantsay izay niaro andreny olona reny tamin'ny 7-7 fa rehefa hoe miditra politika zany de efa tsy aty amin'ny talentanay le miresaka ara-politika de mijanona amin'izay fotsiny ny anay de eo no manano sarotra, tena manano sarotra le asa zany rehefa tonga reny crise politique reny naoviana le crise politique tsy hoe crise politique voaingana fa ny crise politique rehetra zay nisy teto amin'ny firenena dia manano sarotra foana ny asa mpisolo vava rehefa raharaha mahakasika an'ireny no arovana. Lasa tsy de tena ny lalàna loatra intsony no resahany sy miady sy fanakalozana hevitra fa lasa misy zavatra hafa miditra ao anatiny. Isokatra ny zoma ho avy zao ny fankalazana ny 5-20 taona ny ho lavitra ny mpisolo vava eto Madagasikara izay ho tanterahana ny Antsirabe mialohany hanamariana izany any amin'ny faritra hafa. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia nahafahana noho ny fisalasalana ireo vavolombelona mikasika ny Rara Kevin taorian'ny fitoriana natao azy ireo araka ny didin'ny fitsarana nivoaka androany. Tsy mbola afa-po tamin'ny didiny nivoaka kosa ireo fianakavian'i Kevin ka mpiakatra ny Rara amin'ny ambaratonga ambony raha ny fanazavana. Daniela Minoarso. Taorian'ny fitorian'ireo vavolombelona nataon'ilay lehilahy tomponantoka tamin'ny nahafaty an'i Kevin. Nahazo fahafahana avokoa ireo vavolombelona raha nididina voakan'ny fitsarana androany. Mariko etoana fa ity raharaha iray notsaraina androany ity dia mbola tohin'ilay raharaha-pitsarana nitsarana tamin'ny fotoan'androny. Izay ny fianakavian'ny tompolahy Kevin sy ireo ray tapo aminy no mpitory tamin'izay fotoana zay. Dia ity olona toriana ity no lasa mpitory indray teto amin'ny raharaha androany ity. Ary io raharaha io moa zany amin'izao fotoana zao tsy afa-po ny fianakavian'ny tompolahy Kevin ary mbola napakatra fitsarana ambony dia mbola azo lazaina hoe pendante any aloha zany le dossier hatreto.
manoloana ny sazy miantona valovolana nomeny fitsarana ilay tomponantoka tamin'ny nahafaty ankevinina miantso ny tompona ndraikitra hijery akaiky ny raharaha ny fianakaviana raha ny fanazavana tsy ka izole kevinina dia mba miangavy re mitaraina mba jereo akaiky ny momba zao fa aina ny nafoy dia sazo miantona ve no sahaza n'ilay navanina an'izany tsy afa-po izay tompoko ary rehefa nampiakatra ny raharaha eny amin'ny ambara tonga manaraka dia miandritsika matoky ny fahendreniny tsirairay voakasika ao anatin'izao zavatra izao andrasana ny mety hotohin'ny raharaha fa teo alohan'ny vavahady ny hôpitaly CHUGRA ireo mpianatra mpitsabo mpizadra rano nanao hetsika fitakiana androany raha ny fanazavana tsy afaka niditra ao amin'ny tokotanin'ny hôpitaly ireto farany raha ny kasany hanao hetsika fitakiana ny fisondrotan-karama fanadihadiana avy hatrany no arahantsika. Mbola tsy nisy valy ny fangatahana izay nataon'ireo mpianatra mizadra raha taona fahafito sy taona vahavalo ka antony nanohizan'ireto farany hetsika tetsy amin'ny CHUGRA androany. Tsy afaka niditra tao anatin'ny hôpitaly izay nikasana anaovana fitakiana ireto mpianatra mizadra raha ireto ny maraina teo raha ny fanazavana. Misy dia rahantsika malala ahely makany hoe zahay manidy ny vavahady io hoe manakana ny marary manakana ny mpanatitra bary zay ny voasakana fa tsy zay ny manakana ary zay dia tsy manakorotana fa milamina tsara tsisy fanakanan-dalana eo zay nga mahatsara fantatratsika rehetra zay zavatra zay. Nano manakana vavahady izahay ary voasakana vavahady tompoko nefa izahay dia miasa tamin'ny ASIARA miasa atsomatsara izay nefa izahay ary dia voasakana eo am-bavahady triena voampianatra na paramaidy ary teo voatrie na interne tonga dia tsy mahazo miditra mahagaga dia mahagaga izany zavatra izany hoe mbola hoe manana accès amin'ny CHU ve izahay avaizy izany paiko izany mba hampiseho eto ny taratasy mampiseho fa tsy mahazo miditra ny interne dia tsy manaiky izahay. Raha ny fanadihadiana teo anivon'ireo tompon'andraikitra tao amin'ny CHUGRA fitsinjovana amin'izay fivoarany fitokonana izay ataon'ireo ao anatin'ny farim-piadidian'ny hôpitaly no antony antsoina ireto mpitandro ny filaminana. Dia ny androany tato andro larobia moa zany hoe maninona izy ireo no sakanana eo amin'ny vavahady. Tsy zareo velively no sakananay ato amin'ny AGRA hiditra ato. Fitsinjovana ny hetsika izay ataon'zareo mety ho lasa miompefy ny antony nangalany ireo manam-pahefana eo amin'ny vavahady dia ny stagiaire interné moa na ny interne qualifiant no manao stage atao amin'ny AGRA tsy manakana ireo mpianatra izahay hanao grevy anefa kosa ny tamin'ny latsinainy zareo efa teo efa ny grevy izy efa hita ny tompon'andraikitra izany. Raha ny hita teny an-toeran'androany nisy ireo mpitandro ny filaminana manodidina ny hôpitaly CHUGRA entitra ihany koa ny fisavana ireo olona izay niditra teo anivon'ny vavahady ho mafy kokoa ny hetsika izay ho ataon'ireto mpianatra manoloana ny zava-nisy androany raha nambarana ireto farany. Fa na ampanazavana entin-drakoto Arline Benjamin solitenan'ireo mpianatra. Fa nanomboka androany ary aritra 3 andro ny fampiofanana ireo mpandrindra-paritra sy mpitarika ny antoko malagasy miara-miainga izay tanterahana eny Akadikely Ilafy. Miareo miombonantoka amin'izao fampiofanana izao ihany koa ny eo anivon'ny FES isy ny fitsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana miainga ny fotony. Fanadihadiana entiny Onina Saina. Isin'ny fampandrosoana ilaina ny fanomezana fahalalana ireo mpiantsehatra eny fotony. Io no antony anatanterahany antoko malagasy miara-miainga fampiofanana ireo mpandrindra isaky ny faritra sy distrika ireo olom-boafidy toy ny bentanàna. Eo ihany koa ny assistant parlementaire ireo fikambanana misehatra amin'ny fampandrosoana eny fotony ny tanora sy ny vehivavy malagasy miara-miainga. Fiofanana izay miompana amin'ny fananganana tetikasa sy fotodrafitrasa eny anivon'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ny antom-pisian'ilay fiofanana dia ny hoe mba hafahana ao amin'ny antoko misy tolotrasa dia ny fanaovana tantsoroka na accompagnement an'ireo bentanàna, ireo olom-boafidy, ireo fikambanana zay te hitady famatsim-bola momba ny resaka fanamboarana, fanitarana, fanondrenana fotodrafitrasa. Mba ahitana mobilisation an'ilay financement zany na hoe fanetsehana andreo loharam-bola entina hamatsiana vola tetikasa mikasika na fotodrafitrasa any anivon'ny commune. Miara-mombonantoka amin'ny antoko ho fanatanterahana ity fiofanana ity ny FES na ny Frederic Ebert Stiftung
ankoatra ny ofana misy ihany koa ny tombanezaka ho tanterahana. Fa ny fondation Freddy Sebert zany no nanampy arabola sy arateknika, zany hoe namehan'ireo formateur, namehany famatsimbola amin'ny anatanterahana an'ilay mandritry n'ilay telo andro zay atao eto. Misy koa moa ny fandraisana anjara satria ny ao anivon'ny malagasy manamainga dia hoe tsy adino fa rehefa mandray anjara le olona dia tompony, mahatsiaro tompony ary dia mahatsiaro fa ampiasa le zavatra zay ny anarany. Ity koa moa zany dia fotoana anankiray koa eonan'ireo avy any amin'ny faritra rehetrarehetra satria manomana ny fifidianana. Dikan'izay zany dia misy ny paikady rehetra zay atao, misy ny tombanezaka zay atao mahakasika ny hoe manahoana ny firoboroboniny ny antoko, inona ny zavatra tokony atao, inona ny lesoko, inona ny tsy ampy, inona ny tokony amafisina. Tsy vitan'olo tokana na ny fitondrana irery ny fitantanana sy ny fampandrosoana ny firenena. Tsy ho voafesy ho voavahan'ny fanjakana foibe avokoa ireo olona rehetra misy eny fotony, isan'ny antony lehibe nanomezana izao fiofanana ho an'ireo mpitantana sy maniry tantana izao. Tena zava-dehibe ny fiatrehana atrikasa fiofanana toy izao indrindra ho anay mpitondra sy olom-boafidy eny fotony satria dia manampy be dehibe ny traikefa sy ny fahaiza-manao izay efa nananana izao fiofanana izay atrehina zao eo amin'ny lafo ny fitantanana tetikasa sy ny fanetsiketsehana ny fiarahamonina eny fotony. Misy andraikitra goavana izay antsoroana ary mampitaigna any amin'ny fiarahamonina. Raha izao no mitohy dia mandroso ty Madagasikara ty satria araka ny fiofanana izay efa nandalovanay amin'izao mila hoe inona ny zava-misy any fotony, inona ny fanampiana any fotony. Zavatra ilaina ary zava-dehibe ho anay izay mpitantana ny anivon'ny commune ny fanamafisana ny fahaiza-manaona ny renforcement des capacités, indrindrandrindra ihany koa mitondra zava-baovao ho an'ny vahoaka any fotony ny fiofanana tahaka tony. Ka ny fahitako azy aloha zany dia hita fa tena manaraka tanteraka ny targetra ny antoko ny amin'ny décentralisation effective na ny atao hoe fitsinjaram-pahefana mipaka ny fotony. Araka izany nanomboka androany ary aritra 3 andro ity fampiofanana ireo tompon'andraikitra sy mpitantana ny fotony ary mpandrindra eo anivon'ny faritra sy district anatin'ny atoko malagasy miara-miainga ity. Mialohan'ny anarantsika ny toy ny fampahalalam-baovao tahaka ny rarafany lalana izay mirongatra amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia anaraka dokavatra aloha isika. Finday kado any Asaramanitra. Araroto ny fihenam-bidy manomboka amin'ny 5,700 amin'ny finday Telma, FM Prime, Legend Max, Wikif Max 4G dia mizara fotoana mamy amin'ireo akaiky anao. Tongava haingana eny amin'ny Telma Shop anjifan'ilay ho anao. Ho fiomanana amin'ny fialan-tsasatra lehibe ny ministera ny fizahantany sy ny ofisy pirenena momba ny fizahantany dia manolotra antsika ny andiany fahaenina amin'ny hetsika tsenabe ny fizahantany izay ho tanterahana ny 9, 9 ary 10 Jolay 2024 eny amin'ny gara Sorano Analakely. 3 andro ampahafantaran'ireo mpamolavola fivahinianana sy ireo ofisy baritry ny fizahantany ireo tolotra maro samihafa asongadina mandritry ny hetsika hatrany ireo sakafo sy kolotsaina maro mampiavaka ny Madagasikara. Andao izahany Madagasikara, tsy misy vidim-pidirana. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leur couche en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sont heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux.
mazava verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika mikasika ny Covid-19 dia mitohy ny famokarana fanafody eny amin'ny fary malagasy amin'izao fotoana izao na eo aza ny fiovan'ny mpitantana ampiatrehana ny fiakaran'ny tan'ireo marary ny Covid-19 ihany koa ny vokatra CVO ao amin'ny fary malagasy raha ny fanadihadiana ny totosain'ny fity nokoloina nderentsika avy hatrany. Akoatra ny famokarana CVO+ izay fanafody entina hiadivana amin'ny aretina Covid-19, isa mamokatra ireo karazana fanampin-tsakafo samihafa ny fary malagasy. Amin'izao fiakarany antotanisa ho an'ireo olona izay voan'ny coronavirus eto amintsika izao, miakatra amin'ny famokarana raha fanazavana. Tena amin'izao fiakaran'ny zao dia mitohy ny famokarana ny CVO ary efa natao mihitsy tsinjovana ny izay tranga na miakatra io zany na tsy miova dia efa ampy tsara ho an'ny vahoaka malagasy ny vokatra eto amin'ny fary malagasy. Raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana androany, fantatra fa tsy mitana ny andraikitra mahatale jeneraly Atsony ny talepitantana Pierre Raoel Andriambololona. Ny tenany izay nandray fahefana tamin'ny mahatale jeneraly ny FMFP nanomboka ny 3 Jona lasa teo. Araka izany, andrasana amin'ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy ny tale jeneraly ao amin'ny orinasa fary malagasy. Eo amin'ny lafiny fahasalamana izay hatrany dia nisy tamin'ireo toeram-pitsaboana CSP2 no sedra ny falan'ny tahiry amin'ny vaksiny BCG ka tsy afaka nanao vaksiny ireo zaza raha ny fanadihadiana. Isan'ny niverimberina tamin'ity taona ity ny fikorontanan'ny famatsiana ireo vaksiny eo anivon'ireo toeram-pahasalamana raha ny fanadihadiana hatrany. Fanadihadiana entiny fity nokoloina. Nanomboka tamin'ity taon'ity, miverina hatrany ny falan'ny tahiry ho an'ny vaksiny BCG eny anivon'ireo CSP2 sasany eto Antananarivo. Isan'ny sedra izany olan'izany tamin'ireo tahiry ny vaksiny BCG ny tetsy amin'ny CSP2 namontana. Isaky ny zoma voalohan'ny volana ny ao amin'ny topa-pahasalamana no maka ireo karazam-baksiny. Nisy olana nefa ny famatsiana ny volana Jona lasa teo. Ny makasika ny vaksiny BCG eto amin'ny CSP2 namontana zany amin'izao amin'ity volany telo zany dia misy izay fa misy fotoana zany rupture le vaksiny ohatrany tamin'ny volana Jona zao dia tsy nahazo izay dia tsy maintsy averina zany le olona hoe verina indray amin'ny volana manaraka dia ratrapena amin'iny le vaksiny tokony ho ataony. Eny tompoko efa nisy fotoana efa fandroa zao izay nisy an'izay rupture izay tamin'ny volana marsa sy février tany izy tena nisy 2 mois 3 mois tsy nisy mihitsy dia niverina kely dia izao dia teo indray izy miverina rupture indray dia izao indray izy izao aloha miverina dia tsy haindray aloha hoe ahoana indray nitoy any manaraka. Maimaimpona ny fanaovana vaksiny BCG eny anivon'ireo topi-pahasalamana-panjakana CSP2 mandrapatonga ny 12 volan'ny zaza no tsy maintsy hanaovana azy. Nisy tamin'ireo ray aman-dreny no nividiny dose vaksiny eny anivon'ireo hôpitaly tsy miankina nandritra ny fotoana nahalan'ny tahiry vaksiny raha mifanadihadiana. Tena be tamin'ilay volana le voalohany tamin'ity taon'ity zao ohatra hoe tamin'ny volana février sy marsa tena presque CSP2 ohatrany tsy nanana BCG dia tena sahirana ny ray aman-dreny izay tena hoe maika zany dia nitenena izy hoe afaka mividy vaksiny any amin'ny Institut Pasteur fa somary lafolafo raha hoe tena maika be tsy mahandry an'le vaksiny omen'ny fanjakana fa ny sasany moa zany dia niandry an'izay rariny teo dia niandry ny fahatongavan'ny vaksiny ny ankabeazany. Nanomboka ny volana Jona teo, maro ireo ray aman-dreny izay mitaraina mikasika ny tsy fisian'ny vaksiny BCG ity. Izany amin'iny fa eo amin'ny lafiny toe-karena kosa indray dia efa misy ny paikady foezaka apetraky ny ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga izay hotratrarina amin'ity taona ity. Antony, antapitrisany maro ny fa tiantoka teraky ny jony tsy ara-dalàna eto Madagasikara raha ny nambaran'ny ministra tompon'andraikitra ka ilaina ny fametrahana lamina ny paikady vaovao iarovana ireo harena Andranomasina sy Andranomamy. Fanadihadiana entiny Nela Ranefson. Vola mitentina eo amin'ny 12 hatramin'ny 14 tapitrisa dolara ny fantiantoka any Madagasikara vokatry ny jony tsy ara-dalàna raha ny tatitra nataon'ny ministera tompon'andraikitra. Misy ny paikady foezaka izay ho tanterahin'ny ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga amin'ity taona ity raha ny fanazavan'ny ministra. Maro ny tombontsoa azo amin'ny fampiroboroboana ny aseam-piariana jony.
toy ny fampananana azy ny fanatratrarana ny fizakantena ara-tsakafo ary ny any amin'ny faritra rehetra no ahazo tombony amin'izany. Nandritra ny fotoana maro nisy ny fifampiresahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanjakana malagasy amin'ny fametrahana paikady maharitra amin'ny fampiroboroboana ny ASEA-Piarina Jona. Vitatsika nametraka nyity stratégie à court terme na paikady foiezaka izay hoezahantsika ao tanteraina amin'ity taona 2020 sy 2020 ity mandra pahavitany ireo document anankiroa izay andrasantsika izay anampy ny vondrona africaine na ny Union africaine any Madagasikara zany. Ao ilay document mahakasika an'ilay fampiroboroboana ny toekarena manga eto Madagasikara indrindrandrindra ny resaka jono sy ny fiarina anaty rano. Ao ihany koa ilay document izay fanavaozana ilay stratégie nationale izay napetraka atsika ho fampiroboroboana izay économie bleue izay tafiditra ao anatin'izay izay économie bleu rehetrarehetra ny composante ny économie bleu rehetrarehetra zany tafiditra ao anatin'izany ny resaka transport maritime et fluvial, tafiditra ao anatin'izany ny resaka tourisme, tafiditra ao anatin'izany ny resaka port et manutention portuaire, tafiditra ao anatin'izany ny resaka énergie renouvelable. Manodidina ny 4.5 tapitrisa eo ny isan'ny sambo manjono manerana izao tontolo izao. Ao anatin'izany manodidina ny 7 ny sambo vanvety mihoatra ny 4 metatra ny halavany sy ny angezany. Raha ny nambatra ny ministry ny Jono efa mihoatra ny tokony ho izy ny Jono atao amin'izao ka izany indrindra no irosona amin'ny fampiroboroboana ny fiompiana andranomamy sy andranomasina. Eo amin'ny pejy trangam-piarahamonina kosa indray dia naratra mafy ary manaraka fitsaboan'ny be felatanana ny zazavavy tsy ampy taona iray izay monina ao Ambatomena distrika Manjakandriana no ny vony sy ny fanolanana natao taminy Alahady fa 4 ny volana Jolay lasa teo. Miantso vonjy amin'ny manam-pahefana sy ireo malala tanana ny fianakaviana ny amin'izao tranga izao. Fanadihadiana avy hatrany. Zazavavy tsy ampy taona no nisy nanolana sy nokasiany tanana tamin'ny fomba feno abibiana tao amin'ny commune Ambatomena distrika Manjakandriana ny Alahady fa 4 Jolay lasa teo. Maratra mafy ary manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly be filatanana nanomboka ny Alahady alina teo ity zazavavy ity. Lehilahy sabo amin'ny 30 taona nandalo namonjy fety teo an-tanàna monina ao an-talatany volonondry no voalaza fa nanolana azy. Nanda utsinanao izany moa ity farany fa nalaza fa niaro ity zazavavy ity no nataony fa tsy nanolana azy. Ny taovam-panahany tena simba be dia ny tarehany i masony havanana iny tsy mahita dia ny molony mizaitra satria hoe ny voakaikitra ihany koa ny kakeriny dia tena totondry be mihitsy izany nataony tamin'ny tarehany dia votovoto be. Nametraka fitoriana tena anivon'ny fitsarana nosy kosa ny fianakavian'ilay zazavavy tsy ampy taona izay manahy mafy ny amin'ny mety isiany kolikoly ka miantso vonjy amin'ireo manam-pahefana mba hanaraka akaiky ny ity raharaha. Izandary mi zany ny teny miala tsino izy raha ohatra ka tsy arakaraky ny eritreretinareo izy ny zavatra iseo mana zay tompoko hoe ho vita moramora ve zao zavatra miseho any avana izao fa tena mba angataka nareo amin'ny fanjakana ambony eo zany mba hanara-maso an'ity dossier-nay ity ka mba maingavy re tompoko raha azo atao mba hanara-maso fa na fitsaboana anazy ary ato tsy araka fianakaviana satria tena vobe ny avanay ato na fitaovam-pananay tsy mba tanteraka zao mahazo anazy mizay tsy adiminy ao amin'ny vavany nifony ato misy miala ny tolany eto amin'ny masoarany eto tapaka. Miantso vonjy amin'ny tompon'andraikitra mahefa araka izany izy ireo mba hanaraka akaiky ity raharaha ity. Mangataka amin'ireo malala tanana ihany koa izy mba hanolo tanana ny ainy fitsaboana ity zazavavy voolana ity. Famitaky ny ampiarana ny alignement amin'ny vola izay raisiny ireo miaramila sy zandary misotro ronono araka ny fanambarana navoakan'izy ireo androany sy ny totsain'izy ireo teny ampita tafika. Efa nanomboka ny taona 7 izy ireo no nitaky izany saingy tsy mbola nahitana valo-mafapo hatreto raha ny fanazavana. Fanadihadiana entiny Henri Florian. Efa nanomboka tamin'ny taona 7 no nangataka ny hijerena manokana ny mahakasika azy ireo. Ny mpikambana mandrafitra ny AAM na ny Association des Anciens Militaires eto Madagasikara. Isan'ny fangatahan'izy ireo mandraka androany ny mahakasika ilay antsoina hoe alignement na ny vola izay tokony ho sitrahan'izy ireo ao anatin'ny fotoana ny fisotron-dronono. Efa maro ny dingana izay efa natao raha ny fanazavan'izy ireo fa saingy iharany fandrirarirana hatrany izy ireo
ka antony hangatahany fionana amin'ny filoham-pirenena. Ny fitakina IAM zany dia nanomboka 2006 nisy fisolotan-karama fanovanany indisy alignement ny anaran'izy io kanefa tsy mifanaraka amin'izay zavatra zay zany ny zava-nisy hoe alignement fa ireo maramila rerarera zitanareo rany dia victime amin'ny zavatra io satria ao ny caporal zay niakatra ny indisiny dia nefa le indisy teo aloha ihany ny salaire ao anatiny ohatra fotsiny zao miako ohatra ianao hoe sergent 620 aloha ny indisiny dia nakarona 1075 dia le salaire ao amin'ny 620 ihany no mipetaka ao amin'ny 1075 misy zavatra be dehibe zany tsy milaminao ary iny tiana arindra hoe ahoana mahatonga ny zavatra io ahoana ny tokony hamahana an'le olana satria ny finance zany dia manaiky hoe faisable le zavatra izay zany ankehitriny zao aloha dia mangataka fiaraha-miasa mangataka fionana amin'andriamatofoloha pirenena maika dia maika ho fomba fanatanterahana ny zavatra io izay koa raha manao zavatra zao sanatria hoe hoentina hanoerana amin'ny fitondrana fa hoentina hitakina ny zavatra maharary anay. Ny hampiharana ilay didim-panjakana 5 tsipika 1,700 araka izany no takiny reto miaramila misotro ronono ireto izay nivoaka tamin'ny faha 4 ny volana desambra taona 5 ity didim-panjakana ity izay tsy nampiharina mihitsy tamin'ireo mpisotro ronono ireo ka antony izao antsoavo ataon'izy ireo izao. Farany dia hoe rezete dihina koa ny maharezete an'izay ka aminay zany ohatrany sy misy dikany zany le fisarana le didim-pisarana maninona ny sy naloha io didim-pisarana zany azo lavina azo enjena ary ny olona misepaka didim-pisarana raha tsy alohanareo koa ny anay fa zahay dia maharary mitombo mihamaty miahantitra efa sy mahafantatra an'izay misy dia maty akaranany any le zavatra ka takinay ny voany io zavatra io tsisy resaka politika sao dia hanararotra koa ny hoe ny sasany fa ianareo zay mitabataba io ane ka fantatray daholo ary tsy nanome anay an'io raha ohatra izay koa ny aza misampisampy aminay aty fa ny anay dia volanay no omeo fa misy didy io didim-pisarana zay sy mbola nifoananareo hatramin'izao. Nilaza ny hanao hetsika fanerina ireto miaramila sy zandary misotro ronono ireto raha toka ka tsy mbola voavany fitakin'izy ireo izay efa naharitra antonany maro izay. Izay ny amin'iny fa mikasika ny lafy mifananantany kosa indray dia ankabeazany vahoaka malagasy no misedra olana amin'ny resaka fananantany raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany. Vahaolana niraisy ny fanjakana tato anatin'ny taona maro ary ny toy ankehitriny manoloan'izany ny fizarana karatany ho fanatsarana ny fanajariana ny tany sy ny fampitomboana ny velaran-tany ho enti mamokatra. Raha itsika avy hatrany ny fanampanazavana mikasika an'izay. Tena fototry ny famezana karatany dia tsotra ihany hoe manao ny fanajariana ny tany le olona. Io tany io nefa sady tsy titré io, tsy borné, tsy kadastré. Zany hoe tsy ao anaty tsisy tompony zany io tany io fa resaka fanajariana ny tany fotsiny fanajariana, fambolena sy ny karazany natao dia azo omena azy le tany rehefa afaka navita na nifiny 5 taona izy teo amin'ny resaka fikarakarana ny tany io na fanajariana ny tany. Tovoleta tanteraka amin'ny titre izy io misy procédure tsy maintsy arahana amin'izy io. Zany hoe tsy maintsy misy fanadiadiana atao, misy affichage atao, misy resaka reconnaissance locale dia misy olona zay farafakeliny 10 taona na mahery membre amin'le commission amin'le resaka reconnaissance locale amin'ny resaka tany io dia misy olona manamarina dia misy dia mibiany tanàna rehefa vita vao marina daholo techniquement sy zay procédure rehetra dia mibiany tanàna amin'izay manao sonia an'le karatany. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena kosa indray dia any Frantsa natratra 4,7 ireo tranga vaovao mikasika ny valanaretina Covid-19 tato anatin'ny 420 ora raha ny tatra navoaka ny tompon'andraikitra any an-toerana miantso ary manentana ireo mponina hanaja sy hanaraka ireo fepetra sakana ho fisorohana ny fianaky ny valanaretina ny ministry ny fahasalamana frantsay. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Dans les pharmacies, de nouveau, des files d'attente pour se faire tester. Miverina mitombo ankehitriny ireo mponina manatanteraka ny fitiliana ny valanaretina Covid-19 eny anivon'ireo toeram-pivarotana fanafody ao Frantsa. Tato anatin'ny 10 andro, nahatratra 200 isan'andro ireo manatanteraka ny fitiliana, raha toa ka manodidina ny 530 hatramin'ny 700 isan-jato ireo voamarina ho tranga vaovao raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Anatin'ny andiany fa 7 amin'ny fiparihan'ny valanaretina Covid-19 ankehitriny ao Frantsa,
raha ny antotanisana avoaka ny tompona andraikitra ny fahasalamana ny antoerana maherin'ny roa alina sy roa etsy ireo tranga vaovao ny herinandro lasa teo itsy ankilany tsy miova ny fepetrana apetraky ny fitondram-panjakana frantsay ifarina ny 30 jolay izao ny fepetra mikasika ny amena ara-pahasalamana ny antoerana nanamafy ny ministra ny fahasalamana frantsay ny amin'ny tokony hanohizana sy hanajana ny fanarahana ireo fepetra sakana toy ny fanaovana ary vavaorona amin'ireo toerana be mpivezivezy indrindra amin'ireo fitateram-bahoaka particulièrement recommandé. Iny vaovao maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko kilasy toko vavy no noentina nanakatonana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma toko. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.